atsika ty amin'ny faritra Tsinanana. Tonga ty amintsika ny RCR na ny Rassemblement des Citoyens Responsables, tambaben'ny olom-pirenena nampiraisy ny andraikitra na ny tolona. Mitondra fiofanana sy hanao famelabelarana arahana ady-hevitra ny faefatra amby roapolo sy ny fadimy amby roapolo ny volana novambra amin'ny 9 ora maraina ao amin'ny CRJS Cité Procops. Ny fiofanana dia mahakasika ny fanovana rafitra na ny fananganana rafitra raha tena hitondra fampandrosoana marina ao anatina firenena anankiray. Tsy andoavam-bola ny fiofanana ko manasa ny vahoaka ny tamatavy sy akanavaka ny faefatra amby roapolo sy ny fadimy amby roapolo ny volana novambra ao amin'ny CRJS Cité Procops. Tongava maro tompoko. Mbola tsara amintsika jiaby atolotra ny fisaorana ho anareo misafidy ny anaraka ny fahitalavitra Gisèle Thomasina amin'izao fandaharana manokana izay atao androany izao. Manambahiny ny fandaharantsika dia ny filohan'ny nasionaly ny antoko RCR Andriamatoa Laza Razafiarson. Miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fahitalavitra Gisèle Thomasina. Miarabanao namanaky miaraba ny voaka ny tamatavy voaka ny Thomasina ray manontolo mety amin'ny fatratsana ray manontolo dia misaotra malabetsaka anareo atao amin'ny Gisèle mandray anay miaraba tompoko. Iresadresaka mahakasika n'izay RCR izay isika atao anatin'ny fandaharana izany hoe Rassemblement des Citoyens Responsables, zany hoe famondronana an'ireo olom-pirenena mandray andraikitra. Zay moa zany no ampisian'ny RCR raha adika tsotsotra fa melohan'izay tsara ny ampahafantarana antsika ny vahintsika fa amin'izao fotoana izao izy dia mamboly no asany. Talohan'izao anefany dia efa mpampianatra teo anivon'ny anjery manontolo izy avy eo ihany koa efa mpampianatra teo anivon'ny sekolim-pirenena manofana ho mpiasa mpanjakana ambony na ny ENAM, ary ihany koa efa mpiasa teo anivon'ny Banque Mondiale ary efa kandida filoham-pirenena tany amin'ny taona 2014. Fanontaniana voalohany Andriamatoa Filoha, inona moa zany ny tena antom-pisian'ity RCR ity satria raha ho anay aty Thomasina dia somary vahiny aminay ihany ny fisiany izany RCR izany. Ny RCR tsy voandroany efa folo taona maheritra ao ny fisiany RCR. Ny antony dia raha tsika malala ny fahasairana marina firenetsika. Izahay dia mivoy an'ilay hoe ndao vaina ilay rafitra raha tiatsika miala ny fahantrana. Raha nova rafitra dia misy dingana maromaro lalovana atongavana n'izany hoe fanovana rafitra zany. Tsisy malala lazavazaviarson kama mikasika zany fanovana rafitra zany fa raha mbola etokodiny eto tsika hitady vaolana afaka ny mpanao politika ny soloantsika dia tonga amin'ny fitenenana hoe namamamenta tahaka inona zany koa rehefa sera zafa solafaka ihany. Dia mila isorona ilay zafa raha tiatsika ny tsy ahita mpanao politika hanao kitoto na hanao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena noho izany mila manova rafitra tsika. Ao anatin'izay fanovana rafitra zay dia misy dingana tsy maintsy arahana ary ao anatin'izay dingana zay ny fitadiavana olona entina manatanteraka ny fanovana rafitra. Noho izany tsy maintsy mitady olona zay dia ny olona tadiavinay citoyen responsable, olona andraikitra. Zany hoe le être responsable reny eto amin'ny firenena ity tsy ambo mavita tena koa ny RCR ka hoe izay arery no avita nova le rafitra fa tsy maintsy izay manazava ny vahoaka manera zao tontolo zao satria misy RCR diaspora manera zao tontolo zao manazava zay mitety an'i Madagasikara zay ny antodianay eto Thomasina hitondra formation zay dia hanao conférence de base mikasika responsabilité citoyenne. Noho izany mitady olona andraikitra izay fa tsy izay arery koa ny olona andraikitra fa raha tsy ampahafantarina ny olona le tanjona dia tsy ho hita le olona andraikitra. Noho izany tsy maintsy mitety an'i Madagasikara zay dia izay ny antom-pisian'ny RCR hoe hitadiavana le olona andraikitra, le être responsable na le citoyen responsable manera no Madagasikara manera ny tontolo zao fa raha tsy tambarantsika ny manova le rafitra dia miveriny foana ny crise satria zao crise mitsanga zao ny crise mitsanga tamin'ny 2018 ary tamin'ny 2018 efa nitranga tamin'ny 2013
tao alohan'ny 2003 dia nitranga tamin'ny 2009 tao alohan'izay dia nitranga tamin'ny 2002 dia nitranga tamin'ny 91 dia nitranga tany amin'ny taona 72 hatrany dia miverina foana le crise ka ngamba nefa fotoana zao fandraisana fanapahan-kevitra hoe raha mampakatra trano tsika ka miakatra ray metatra dia mianjera dia midika zay fa ratsy fototra ny trano zay ny mahatokany amin'ny tena ndeo ovaina le fototra dia andaotsika no refondation na système na fanovana rafitra asan'ny fotony zay le voapikevitra voiziniersiera anasana mpijeryntsika anasana mivoaka ny tamatavy ray manontolo mifaritra tsinahana ray manontolo tonga androtona ny formation zay ho ataonay nizazavainay eo moa mikasikasika anjera fanontaniana anankiroa rafitra karakory moa zegny le tianareo ivagna avakeo ino ny amaritana nyzany atao hoe olona andraikitra zany satria nareo mitady ny atao hoe olona andraikitra le fanontaniana faronga moa voaleko voalohany anisan'ny famaritana atao citoyen responsable ny participation à la vie politique zay ny définition en dictionnaire mamian'zay fa tsy lazarazaperson jereva tsika nefa ny taux de participation da fividiana farany teo tsy mahatratra 40%. Zany hoe ny eny polisi anjatony malagasy dia tsy mandray anjara amin'ny fiainana ara-politika eto Madagasikara. Gaga ve tsika raha lalaovy ny mpanao politika ny fiainam-pirenena dia noho izany mila mandray indraikitra tsika ka na dia anao vaty azy any ahoana fa tsy mety amintsika ny fomba hitondrana amin'ny firenentsika tsy sanatria manaratsy fa isaka miditra tanàna zay dia mikorotana ambony ambany ny tanàna ray manontolo erany Madagasikara. Tsy misy permis de construire mandeha amin'ny lohan'ny tsony io, tsy misy aliment jirama mandeha amin'ny lohan'ny tsony fil jirama tsy fantatra hoe tsofoka nelakelan-trano izy dia mifara izy tsisy mafantatra tsony fa misy tranonay efa tamatavy ka hoe aiza ny adresse ahafahan'ny pompier mitsofoka fa ndraindray efa maty ho azy le afo vao tonga amin'ny pompier tsy accessible tsony ny toerana misy ny trano nefa ianao raha manao permis de construire dia mazava be fa tokony fantatra hoe raha misy aitrano amin'ny tranonao sanasiava dia tokony fantatra mialoha zany hoe ity lalana idiran'ny pompier makao amin'ny tranonao tsisy an'izany tsony eto Madagasikara io tsy miankina amin'ny fitondrana rery fa le amin'ny ankapobeny le rafitra ray manontolo mihitsy ka raha manontany ianao amary le fantena faharoa iny na le rafitra tianareo resahana maty any rafim-piarahamonina antsika malagasy dia raha antsika mitranga mahita amin'izao fotoana zao manahoana ny sécurité tamatavy tsy zahay angamba no anazava fa ianareo tokotany no mafantatra misimisy kokoa raha ampandrosan'ny tamatavy dia anareo no afaka hitarika anay ampandrosan'ny tamatavy fa fadisokevitra lehibe ny eritreretana tamin'izay fa laza avy any amin'ny faritra ambatondra zakany no ndeha ampandrosan'ny tamatavy no izany tsy maintsy mandeha tsika amin'ny décentralisation rafitra koa zay miova koa zany rafi fitantanana maty ny rafim-panabeazana maty koa ny rafim-panabeazana satria nahoana aty tamatavy misy an'lera hoe zaza efa be taona zay vao nalefa tan-dakilasy mahay an'izany ira zany daholo tsika fa maninona tsy nampidirina tao anatin'ny fiarahamonitsika hoe fa maninona ny zaza efa be taona vao lefa an-dakilasy satria amin'ny andro avorana ny sekolitsika no ampidirina ny akoho azy ampidirina trano izay rehefa avy ny orana fa ny antsika ny zaza indray no alefa mianatra rehefa tonga amin'ny fahavaratra dia mbola tsy manaiky fetsika fa maty ny rafim-panabeazana ny programme moa zany efa tsy resahana antsony fa ny programme anatin'ny fanabeazantsika eo dia zavatra diso ny ampianarina anatin'ny fanabeazana maty ny rafim-panabeazana tsy resahako ny rafi-fitsarana fa raha mandeha olana ny fitsarana ianao dia miomany ianao fa tsy fitsarana iarony-rariny io fa fitsarana ho an'izay manana moyen ary io ara ny tena marina dikany hoe justice amin'ny teny gasy na rariny na fahamarinana dikany hoe ministère ny justice zany dia tokony hoe ministère ny rariny zany hoe vao mitra lapa ny fitsarana ianao dia tokony misoratra re ambony ary hoe lapa ny rariny fa tsy lapa ny fitsarana vo eo fotsiny zao ianao dia efa matahotra hoe fitsarana ny ato fa tsy fantatra na ho rariny na tsy ho rariny azo fa raha miditra ny fitsarana ianao any frantsa dia ny réflexe citoyen voalohany dia hoe hiditra ny lapany rariny aho satria zay ny dikany hoe justice matoko tena zany ianao raha manana ny rariny miditra ny fitsarana satria itiny atao hoe lapany rariny izy ary nandikany teny hoe justice natao hoe fitsarana disy koa zany raha fitsarana akoatra zay tsy resantsika ntsony hoe mandeha 4 kilometatra ianao mahita mpitsara dia distrika firy miandraketana mpitsara anankiray dia gaga ve tsika raha tototra lay mpitsara dia mandeha ho azy ny vola sy ny corruption hoe mba lefaso aloha ny dosiako maty koa zany raha fitsarana tsy resantsika ny rafitra maro samihafa fa maty ny rafi-pitantanana administration maty ny rafi-pitsarana maty ny rafitra fanabeazana ny rafitra fitantanana ny tanàna ray manontolo raha mahita zavatra milaminy tsika raha mahita repère normal ary amintsika eto fa tsy mandeha tsony no trano zara raha mandeha
tsika rehetra ngamba samy mafantatra daholo hoe raha hitady loatrano zany efa telefôna sisy de manao repère hoe hitanao mahita taxifone ianao de miakavy kely a de misy taxifone ray indray de manakavy kely de misy banky eo sisy repère normal atsony ka raha iantso alerte tsika amin'ny polisy na ny polisy azy tsy mahafantatra atsony aiza misy ny tranonao de na izy koa aza mba kamo tonga ny polisy raha teo ianao a mbola ianao ndray miantoka an'le papier anaovana le fitarainana de tsy manaiky le tsika efa maty zany ravitra zany zany ravitra ray manontolo zany no mila hovaina fa raha mbola mponao politika no hovaintsika hoe ndao soloana ranony hosoloana ny ranony de ao anatin'ny ambolo taona tsika manolo olona de tsy anovany ninona zany fa zay nitolovanay ao anatin'ny RCR hoe omena fahefanany de mifaritra tera décentralisation resahany eto fa tsy fizarana vola fa ny atao hoe décentralisation tsy vola fa fifidianana io zao a de azo décentralisena fa maninona ny urne avy any amin'ny faritra ambanivohitra Tomasina no aterina ny Antananarivo fa ngatsy isy mpitsara eto Tomasina akara eto amin'ny district ny Tomasina eto amin'ny lapa-pitsarana eto Tomasina ny valim-pifidianana de mpitsara eto Tomasina ngatsy mitovy grady amin'ny mpitsara ny Antananarivo ka tsy afaka moka valim-pifidianana ho an'ny Tomasina de azo verifiena sur place hoe ity marina ny valim-pifidianana avy eto Tomasina fa tsy iny urne iny bataina de mandeha manisy ny ray volana iny zay vao tonga ny Antananarivo zay fiovaovany iny antenatenany iny fa tsy fantatra tsony de mbola tsy anaiky fe tsika efa maty zany rafi-pifidianana zany dikan'izay a vao miteny fotsiny ianao zavatra anankiray de maty io rafitra io zahay manono ao anatin'ny RCR de miady mafiny am'izany fanovany-rafitra zany ary mana spécialiste maro zay mandeha raha nazao tontolo zao hoe ahoana ny manova rafitra zay ny formation hozarainay amin'ny tanora ho an'ny manam-pahaizana ho an'olona mpitondra eto Tomasina zay ndre tsy mifidy a tsy manavaka zay nizanizana ao anatin'ny fitondrana ary ianao ka sao de mba ianao ny ampiatra le fanovany-rafitra fa zao misy teknika le izy misy théorie le izy any nalazainao mombamomba anaty io moa hoe nampianatra ihany teny amin'ny jery manontolo dikan'izay a manaraka théorie le fanovana le rafitra fa tsy hoe enti-po isika de akatahaka hoe ndao koa manova rafitra fa mety zany le manova rafitra de sasany tena manova rafitra de zavatra hafa nataony ka tsy maintsy zaraina le izy fa zahay a mahana ny valeur ny RCR de hoe mifamiana tsika zao zany mifamiana zay tsy hainay ainareo de mahana valeur koa zahay ao anatin'ny RCR hoe partage de responsabilité ho zaraintsika le andraikitra fa tsy vita laza avy any ambatondra zaka no ndeha ampandrosona ny Tamatave fa resaky zany na avy any Antananarivo na ampandrosona ny Tamatave fa tsy mitombona zany hovaina zany fomba fijery zany rehefa tsy ampandrosona ny Tamatave nareo de eo atao mahitsy ny resaka raha ampandroso anareo de andao hiaraka amin'ny RCR de partagena le responsabilité fa zay ny valeur ny RCR satria tsisy olona afaka hiteny hoe tia ny Tamatave raha sy ny Tamataveien ny olona mipetraka eto zaho tsy miteny hoe foko fa ny olona mipetraka eto na afaka mitia ny Tamatave iza zay mandalo adiny ray na ray andro eto Tamatave de afaka hiteny aminareo Tamatave je vous aime tsy mitombona zany fa resaka mahitso natao firenena ny resahana tsy resaka sentiment io mila mandray andraiky Tamatave de ampianarina ny teknika tahaka ny nampandrosoana ny firenena rehetra tany Afrika Atsimo tany Russie tany Chine de nanaraka ny théorie daholo ka rehefa hita fa voafehy le théorie de Tamatave no mitarika fampandrosoana ny Tamatave olona mipetraka eto fa tsy andro baiko avy any Antananarivo hoe efa afaka affecteny any amin'ny hôpitaly ve le marady gadra sa tsy azony affectena any zay manko zavatra mitanga zany ny faritra hafa no zany raha mbola iandro baiko avy any Antananarivo fa tsy misy décentralisé ineffective de tsy zavatra mandeha zay le fanovany-rafitra ravitimina amin'ny ankapobeny any amin'ny formation moa no tena marina anazavana misimisy kokoa fa lalina be problème io matoy tsy vaovatsika tao anatin'ny enimpolo taona de misy antony ao fa tsy hoe tsy nahay daholo akory ny mpitondra teo fa misy antony ao zay no antony anazavana an'le izy a tsy le moment ozamay ozy ny vazaha ndao hovaina le rafitra de miara miboka mamy eto am'ty firenena ity tsika ho anazy zao sianaka de tsy misaraka zivana sianaka de mba averina le firalahina sianaka sy be tsy misaraka ohatra de ohatr'izay koa misy mpizivava le faritra rehetrarehetraka de averina ny fiarahamonina malagasy de andaontsika nao convention nationale de andao fantarina eo atao ahoana io are pirenena io fa samy manana an'io raha Madagasikara fa tsy hoe mamoaka vato anao avete sonarany vongo ohatra de le vato tonga de batainy Antananarivo a de tsy misy vola miditra amin'ny le commune zany le décentralisation tadiavina na ara-bola na ara-pahefana na ara-pitantanana maro endrika be deabe any décentralisation ary zay moa ny fianarana natao a indrindradrindra izahay a
mahany expert maromaro miadhevitra amin'izany dia izay no mantenaina hoe hozaraina mivoaka ny Tamatave. Idirako ilay koragnany monsieur le président takeo iny hoe maty ny rafi-pifidianana vao tsy halantsika niatrika fifidianana aminareo ve zany a tsy izy fifidianana izay natao farany takeny. Efa ela izay no nitenin'izany fa tsy izy ancienne izany États-Unis any mba efa tany ny tena nandrado fianarana tany ivelany any Angleterre tsy izy an'izany, any Frantsa tsy iseny, any amin'ny tany mandroso rehetra tsy izany commission électorale nationale indépendante mangatabola zany. Définition d'indépendance rano dia mpameo indépendante izy fa mangatabola maty elo zany définition. Faharoa manarak'izay a ny CNR dia organe kely misy président fokotany ao, misy administrateur civil, misy adjoint d'administration, misy assistant d'administration, misy attaché d'administration BDP manerana Madagasikara natao andray ny mivoaka malagasy rehefa feno taona hoe ao manao karapanondro anao madame Claudia dia misoratra karapanondro anao dia tokony azonao karapifidianana miaraka amin'ny karapanondro dia vita. Mifindra-monina anao dia mitondra fifindra-monina dia mifindra amin'ny fokotany misy anao fotsiny ny karapifidianana dia vita. Inona ny lana vola anaovana recensement ny électeur indray ongatsy fantara misy olona mahakarapanondro zay dia vita. Dia atao inona CENI. Faharoa manarak'izay a valim-pifidianana tsy tokony CENI mamoaka azy fa izay efa miproposé hoe tokony ministère fitsarana mamoaka an'io dia ny mpitsara vita fianianana manerana Madagasikara no mamoaka valim-pifidianana isaka ny district dia milamina valim-pifidianana izy ambola politika afaka mpitsara afaka hibaiko mpitsara amanjatony tsy misy dia madio valim-pifidianana mpitsara vita fianianana fa tsy metsika valeur le olona nianatra dia ny CENI no lasa mikarakara fifidianana. Mba tantaraonao hoe namanakile Claudia inona ny fifidianana ataon'ny CENI mety eto Madagasikara. Raha nahita anankiray ianao dia manaiky izay andeha fikarakarana ny fifidianana. Mbola tsy miresaka valiny tsika fa le fikarakarana fotsiny eto efa tsy ekeny RCR noho izany a efa ely izay nanohitra an'io fa izay nieritreritiny anova rafitra ihany hoe ahoana fa izay no anentanany avoaka malagasy mbola misy ezaka takinatry aty aminay koa izy ampahafantarana ny olona hoe zao ny anarany tokony zorana anatin'le fanovan-davitra karaha miresaka le valim-pifidianana ianao a efa mazava moa zany fa na ny olona nampanantenana vola tao anatin'izy rehefa hitsika milahatra reny any amin'ny tany misy lalàna vao mahita fotsiny ianao hoe zany karamaina ifidy dia any ireny fifidianana tonga dia vita satria tonga dia maty zany candidat zany tonga dia disqualifié zany candidat zany na misy olona ray fotsiny mijorovolom-belona ka mana-pirofo fa zany karamaina ifidy dia maty a le candidat tonga dia miala mikisaka le candidat tsy anankiray nefa mijorovolom-belona za tsy teny tamin'ny Matavy fa mba hainao ny andrasaka ijorovolom-belona firy no mijorovolom-belona nampanantenaina 300 000 ariary dia ianao mamaly azy dia voaka ny Tamatavy mamaly azy ka raha ohatra ka tsy nahita nareo na ray azy dia kely valim-pifidianana fa raha nahita ray nareo ka raha tany misy lalàna eto misy mpitsara eto misy procureur eto misy président tribunal raha misy dia ataoko mazava aminareo tompona raiky fanjakana eto ny resaka ianareo koa complice miainga hatrany amin'ny procureur miainga hatrany amin'ny tribunal de première instance hatrany amin'ny tribunal cour d'appel responsable tompoka ianareo amin'ny fahavoazan'ny firenetsika raha tsy miteny fa mahita anareo ny atao hoe procureur pampanoa lalàna azavaiko kely fa tsy ary tsy fantatry ny gasy mako dia atao procureur ny atao hoe procureur raha mahita olona madika lalàna izy dia ataony azy ankatoavan'ny olona n'le lalàna zay dikany hoe pampanoa lalàna somary ratsy le vocabulaire nandikanana azy dia tsy azo sika izy zany hoe ny procureur zany raha mahitanao manao maloto amin'ny arabe fotsiny anaka misy lalàna tsy azo naovana maloto dia ny procureur afaka misambotra anao hoe akatoavinao ny lalàna zay ny dikany hoe procureur. Efa nahita procureur ve tsika nitory olona teto Madagasikara noho ny amin'ny tsy fankatoavana lalàna misy procureur ve zany eto dia mbola tsy aiky ve tsika fa maty zany raha mpitsarana zany fa zay ny dikany hoe procureur. Ary any États-Unis ny procureur mahavita mampanao ankety isamborana président de la république zay ny système judiciaire ny olona ka raha tsy misy eto amintsika zany a dia efa fantatrao zany ny hevitr'ny RCR mikasika aminay fifidianana. Dikan'izany tsisy nandeha nifidy zany nareo tamin'ny 16 novembre. Samy hafa ny mifidy olona sy mifidy hevitra zany tsy midika hoe tsy mifidy ny RCR fa tsy voatery olona ny fidiana fa mba hanaporofony RCR hoe
tsy mankasitraka n'le mpitondro zay efa fantatra rehefa voresy levitra fa manome modely fiarahamonina koa zay ka hoe araisina ndraikitrareo mahazo miverifetsika fireo vatomaty tany amin'ny baro de vote nisy laza zafiafa fantatra zay zavatra tsotra kely zany fa izahay a tsy fidolona tsy novarafitra ka raha nisy kandida anankiray laza novarafitra atao de vafa nyresaka fa tsy nisy an'ely izy atrantsika miteny zao a izahay atao anatin'ny RCR isorana VDB citoyen responsable manerana zao tontolo zao isorana anareo atao amin'ny télévision sisel fa misy manohana izahay ny fandraisanareo ato de fandraisana andraikitra hoe ndao voizina le hevitra iry zareo any viapitandranmasina any de tsy afaka mifidy azy de manao zy anoana ny RCR hoe ndao voizina le hevitra tsy lazarazafiarso no voizina laloha zava nyresaka ny teny matsy anao teo mpamboly dikany hoe mpamboly a de tsy miasa saina am'le politika koa reto Madagasikara satria mamboly voanjo izy de mihinam-boanjo mamboly vary izy de mihinam-bary miompy akoho izy de mihinan-doka noho izany a tsy fivelomana ny anay le politika izay ao anatin'ny RCR de bénévole atsisy mikarama nahabiary azy fa kosa mandovo vola ary zay rehefa mitety faritra samy manampy te ahoana ny partage hevitra noho izany isorana be lehibe mamparany RCR satria tsy lazarazafiarson izy a no voizina ao anatin'ny RCR fa rassemblement des citoyens responsable tamba be ny olo-pirenena nampiraisiny andraikitra zay areo zany da tafaray a tonona mifandraisana andraikitra ary isorana ny RCR etsy tamatavy isorana ao anareo nandray anay sy ny organiser ny fandraisana anay teto fanaporofono zany fa aya misy olona andraikitra etsy tamatavy misy fanantenany tamatavy fa raha misy olona ray fotsiny eny joro e de foana ny tsy marina satria manandrama miditra ao anaty sambra farany maizina de atao ngeda be le sambra de mandreheta afikasika ray jerevatsika raha sotazany iny ka mampahery anareo eto tamatavy fa namaizina taky nino nareo rehefa kelikely eo mamiratra foana le azavana kely iny fa naray ary anao ny citoyen responsable de aza matahotra fa midira ao anaty sambra maizina be raha ohatra ka tsy mamiratra le azavana kely ankaherezana atsika zay fa mbola mazava mantsy ho andro de mbola manambany atsika ny olona hoe inona zay RCR fa nareo zay vitsikely io mbola mazava io fa rehefa tena maizina io ary miroso makao tsika satria zavatra misy am'izao fotoana zao ane efa faty olona tsy faty olona roa rehefa tena maizina io zay mitazona labizy kely eo sisa mihita ny olona hoe rika misy azavana noho izany akaherezana ny mamparany RCR ty am'fatry tamataza misy amanjato nareo tena izany azy ampaherezana anareo fa mandeha ny fivoizatsika hevitra ho an'ny taranaka nizy fa tsy ho an'ny lazarazafiarson tsy ho atsika RCR noho izany isorana be dehibe anareo a indrindrindra anareo atao amin'ny sisel mandray any amin'izao television gaga be za tamin'izany volaniny présidente akeo hoe efa ela be no tsy mety le rafi-pifidianana nefa anao anisan'ny candidat filoham-pirenena tamin'ny 2013 avakeo vita fifidianana tsy tahita tsy regniregny tsy naneho hevitra firy monsieur le président fa aty amin'ny folo taogna aty aorina vao nipoitra ndraiky monsieur le président inona ny mety antony tonga an'izay diso zay nanao formation teto tamatavy zany isy olombelona zany RCR teo anelanelan'ny tao zany de nampanao formation foana zay fa zao le formation zay vao publienay satria efa nisy olona formé ny organiser le formation ateo reny mitety am Madagasikara foana zay tao anatin'izay folo taona zay ny antony a mbola tsy ampy le force tamin'ny 2013 tsy maintsy manaiky kokoa ianao zay nge lazany eo hoe valeur anay le hoe mifamena complémentarité a de fanafaharoa de hoe faharoa de hoe partage de responsabilité ny fahatelo a de hoe consensualité a tsy manapa-kevitra rery lazarazafiarson tsy patron politique afa ny antoko politique hatram'izay misy patron de oui monsieur daholo mambara rehetrarehetra raha asa mety RCR ianao raha ohatra ka anao monsieur fa mila valinao zavatra tsy mety azy aza miaraka amin'ny RCR raha ohatra ka tsy matany kritika koa fa ny anay ny antoko a tsy natao anandratana olona fa mifabenotsika de mifanitsy firenena ny resaka ao anaty lakana anankiray tsika eo de misy anankiray efa mangady an'le lakanao de mbola tsy miteny any rehetrarehetra fa hoe oui monsieur efa ho dobo zany le lakana keo efa ho dobo io lakana io de miandry tsika fa raha ny lalanana atao hoe rafitra na ny système de miroso makao amin'ny crise lalina ny firenetsika amin'izao fotoana zao a de zay no mahatonga anay tsy maintsy ny publier le formation
mba hahafahana maka olona maro mandresy lahatra olona maro engany mba tsy ho tafaromoka anatin'ny ady an-trano tamatavy fa raha ny andika toera rehetrarehetra satria fianarana raha teo ny resaha dia miroso makany anatin'ny linina rozy ny fitondrana misy amintsika ny tena. Misy ny resaka mandeha fa anisan'ny mankasitraka ny mbola isin'ny fitondrana tetezamita ny filoha national ny RCR ny fanasavanao makasika an'izay. Samy manana toe tetezamita ny angambany, tsy mbola nisy tetezamita teto Madagasikara. Ny dikany atao hoe tetezamita raha tsy diso tena desa misaraka koa angambany. Tetezana entina miampita. Misy tetezana teo fa tsika tsy tafita. Fa anaiky ny tsantarana. Misy tetezana be zany. Tsy tetezamita le teo. Fa tetezana tsy nentina miampita le teo. Dia atao hoe tetezamita dia miala amina situation anankiray ianao dia tonga amina situation hafa mihitsiny. Tsisy ifandraisana amin'ity. Fa ny tetezana mampifandray fotsiny. Ialantsika le terme tetezamita fa efa nipitehina iny tamin'ny tetezamita farany teo dia ohatran'ny hoe ratsy ny atao hoe tetezamita. Fa nisy transition natao naneran'izao tontolo izao fifondrana makao amina rafitra anankiray be dia be nitranga eran'izao tontolo izao nahitana an'izany transition zany. Fa novainay izy hoe régime préparatoire, régime entina manangana firenena. Hatreto dia mbola tsy afaka amin'ny teny malagasy fa nanangana Madagasikara vonana. Raha niala teto ny frantsay dia tokony nisy convention nationale teto. Asadiny fa fahampanjaka ny teto taloha natongavan'ny frantsay. Fa rehefa lasa ry zareo dia tsy nivorina ny malagasy hoe io ary nareo dia mivorina nareo dia mifanaraha nareo ahoana ny hitondrana anio, tsy nivorina. Tahaka ny hoe raha nisy ray aman-dreny teo sanatria izany maty ny ray aman-dreny, ny zavatra ataon'ny mpiray-tam-po voalohany angamba dia mivory, angamba manaiky izany tsika. Nivory ve tsika nanangana ny première république? Fa menao anany valy raha nivory tsika. Nivory ve tsika nanangana ny première république? Nisy fivoriana ve? Nanantsona nareo tamatavy nananganana ny première république. Satria le dikany tao hoe république dia chose publique any vahoaka. Natsona ve vahoaka ny tamatavy nanangana ny première république? Le fananam-bahoaka voalohany zay ny première république. Natsona ve tamatavy? Zay tany ambakona zaka tsy voantso. Fa nareo hoe voantso. Tsisy fananganana ny première république. Fa ny frantsay nametraka hoe io dia ihany ny atao président nareo dia ao miaraka koa nareo. Dia satria tsy maintsy mifanaraka nareo dia rehefa mierina ny président dia ataovy côté premier ministre. Dia rehefa mierina indray ny rehefa premier ministre président côté dia ataovy mierina indray ny premier ministre. Zareo no mibaiko. Noho izany tsy nisy nanangana république teto. Dia azagaga ianao raha mametaka panneau solaire ianao eny arabe dia ongotan'le vahoaka ka tsy chose publique io. Azagaga ianao raha mametaka panneau de signalisation eny arabe dia ongotan'le mpivarotra vy ka tsy chose publique io. Dia azagaga ianao ninona zavatra ataona infrastructure dia pitehin'ny olona satria tsy anazy io. Nga izy ny rano taminazy hoe dao sika hanangana république. Izay fanangana république izay ny fanovana rafitra. Mila mivory indray mandeha tsika dia andao atsangana le chose publique, ndao atsangana le zava-bahoaka, dia andao arahana mandinika hoe ahoana ny hitantana anazy, izy no mitondra ny ria, izy no mena fahefana. Izay le rafitra, izay le rafitra mila hifanekentsika manerana amin'ny Madagasikara. Noho izany raha mbola tsy roso amin'ilay fanovana-rafitra zay tsika dia mihodinkodina eto fotsiny. Zay no mahatonga anay mametraka foana hoe mifameno tsika fa tsisy olona afaka hiteny ka hanova rafitra ka handerery fa tsy maintsy miansa voaka ny tamatavy zay ny ray aman-dreny ny tangalamena ny olobe ny sojabe rehetra manerana ny tamatavy atsona raha mieritreritra tsika ary enona fa mieritreritra n'izany hoe ndao mba hovaina amin'izay le fototra fa ratsy fototra ny firenentsika mba tonga antsika misavoritaka tahaka an'izao. Ao anaty valeran'ny RCR koa mantsy ny hoe tsy miandany na foko na fivavahana, tsy miandany amina resaka religion zay. Zany eo ny RCR zany dia tsy ahitanao mihitsy ny satria misy lamo ao, misy protestante ao, misy katolika ao, misy fiangonana zanjony ao. Dia tsy ahita ianao zany cérémonie andeha zao ny cérémonie RCR rapitso ravaka pitso dia aza manantena ianao isy taribavaka le aloha ary satria anahirana mieritreritra an'izany fa zay rassemblement ilay fa tsy hoe miafiafy eo ny sasany zany mody manaraka vavaka ny sasany na ny Andriamanitra ny hafa aza ny antsoina eo
dia miafiafy eo ny sasany efa tsy rassemblement anaran'izay tsy zany tsy midika eo contre fivavahana zay samy manana finoana zay fa tsy atambatra izy ato amin'ny politika fa ny politika anay mampiray fa tsy politika mampizara fiarahamonina noho izany tsy anavahana io zany na mpitondra fivavahana ianao na inona finoana misy anao dia mitovy eo amin'ny RCR satria zay le citoyen responsable participation à la vie politique 40% taux de participation tamatavy ohatra dia efa miomana zany tsika fa nienimpolo isanjato ny vaoaka manotamatavy dia tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana ny dikan'izay raha misy fanapaha-kevitra ka nana azo 70% aza ny fitondrana dia dikan'izay 70% le 40 100% le 40 zany efa 40%, 50% le 40 20%. 20% mahery zany ny azony fitondra eo raha ataony total amin'ny électeur ka misy 10 millions 20% 4 millions fotsiny zany mifidy an'io malagasy nefa 28 millions raha misy 2 millions zany fidy azy dia olona 2 millions hoe dia afaka napaka no avin'olona 28 millions dia azakakytsika raha tsy légitime le pouvoir dia vao mandeha kelikely io dia mienjera efa azo antoka zany io fa enjera fa raha mahay moa zareo raha basoa raha batsara fa ny théorie milaza fa tsy misy possibilité ahafahana mampandroso firenena raha tsy misy participation citoyenne noho izany mila fandraisana ndraiky tsy tamatavy izy fa aza tevarinitsika ny amin'ny zavatra sy tokaty velany hoe io fa misy t-shirt izay no manimbatsika hatramin'izay misy antoko hafa miresaka mahakasika fanovandravitra inona ny antony mahatonga ny RCR tsy mikambana miaraka amin'ireny antoko reny fa mandeha raika dia inona ihany koa no mampiavaka ny RCR amin'ireny antoko reny le antoko milaza fanovandravitra na matokony démontreny fotsiny izy raha maresy lahatra anay dia miditra zaika manao démonstration antranay taonay izy zay zao mitety faritra dia sy mampanao formation izy dia tonga daholo mambarany RCR ka raha ozy izy mambarany RCR hoe ity ny marina fa disiny antsika tsy misy ohatran'izany iny hoe fantatra hoe ity ny ampandroso na izaza mampirisika ny mambarany RCR hoe rehefa hita fahampandrosoko zareo aleontsika miara mifindra makana ina mamaratsy an'izany hifaninana ve nefa sika vao eo ny teny hoe complémentaire raha misy fa raha ny teny hoe fanovandravitra nefa nitsofoka ao anatin'ny fitondrana dia efa tratra fa tsy mitombona zany zavatra zany raha ny teny hoe fanovandravitra nefa manampitamby an'le fitondrana miezaka mitady poste anatin'ny fitondrana dia tsy mitombona zany resaka zany raha miteny hoe fanovandravitra nefa manavaka finoana na mampiditra finoana ao anatin'ny resaka politika efa tsy fanovandravitra zany raha miteny hoe fanovandravitra nefa tsy manana programme mpanadiazana efa tsy fanovandravitra zany raha miteny anao fanovandravitra nefa tsy misy théorie mazava tahaka ny any vazaha misy idéologie mazava hitondrana an'le izy efa tsy fanovandravitra zany noho izany tsy mampanina anay raha ohatra ka misy mahevitra mitovy ny anarana amin'ny mety mitovy fa mila faritana le izy any information tsika mahita inona le fanovandravitra entin'ny RCR zay ngamba mahavaly le fanontaniana hoe misy antoko hafa afaka miaraka saika tsy manana problème amina antoko zay ary zay ary tsy manana problème amina olona satria efa mitenenanay teo hoe nizaniza mitsofoka ao anatin'io rafitra eo dia maloto avokoa efa ela zay no nitenen'izany fitondrana zay no mora malasa dala sa ny adala no mora mahazo fitondrana eto Madagasikara dia efa nivalinoabolana gasy izy hoe na mahay mamindra takinina aza ny akoha rehefa sendra safa solafaka ihany dia rafitra zany ny problème nahita tsika piasam mpanao gazety ianao firy mpanao gazety lasa minisitra tao amin'ny cornareo nitazona fampanantenany ve le mpanao gazety namanareo rehefa tafiditra tao mba tokony valinao rehefa anontaniako nitazona ve raha ohatra izy ka tsy nitazona dia le rafitra zany namono anazy io le trandraka tany mena volotany noarano aza-pandehana amin'ny tany mena tso le trandraka fa le fasany bozaka indray izy amboary le rafitra dia madio le trandraka rehefa noho izany ndao tsika nova rafitra fa nizaniza mitsofoka ao dia pitehan'io rafitra io daholo ka raha any teneniny androany hoe droit le plus absolu no maneho hevitra eny an-dalambe dia rapitso izy mamadika zavatra hafa hoe manakorotana anaran'izany dia ohatr'izay daholo ny mpanao gazety rehetra lasa minisitra mpanao gazety nresakitra ty mpanao gazety ianao miresaka mameza ohatra hafa
na tany amin'ny éducation zany nataiza na dia olona ny heverinao fa tena mba miendrika aza na azo toerana tsy laza zany hoany tonga lafatra tsy misy zany tsy za koa no mahendrindra tsy marina zany fa izahay fotsiny tsy mety mandeha ambony le rafitra efa fantatra fa ampienjera ve dia mbola tsy foana ihany efa fahendrena mba kely nanananay zany dia hoe efa maro ny lavy teo efa fahendrena no mivily lalana dia mivily zay hoe aty raha hoe lalana andaotsika nova rafitra fa tsy mety rafitra io. Misy ny fampiofanana ao ataonareo Thomas makasika ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena mandritra ny roa andro izy io inona daholo ny zavatra horesahana ao dia iza daholo ny olona tsona anazy satria ny andro voalohany aho amin'ny CRGS amin'ny sivora maraina cité Procopsa rapitso andro zoma. Ny andro faharoa amin'ny sivora maraina ihany CRGS cité Procopsa débat resaka fandraisana andraikitra fa le andro voalohany formation le formation dia hanomezana le outil technique fa tsy zahay ho zaha ho ny RCR no ampandroso ny tamatavy fa redirety zany fitaovana nomena tahaka ny nampiasainy ny afrikana tatsimo hoe io ny fitaovana fahanareo manova rafitra ny tamatavy anovy anareo arabasoa arabatsara tsy anovy anareo eto ny taranaka tamatavy fa ho zanatanytsika afaka fotoana folo rehefa tsy mandray andraikitra zany omena le outil technique hoe izao le fomba entina manova rafitra reto le etapy entina manova rafitra fa nandalo an'io ny firenendehibe rehetra raha va tsy nanova système dia tsy tafavoaka ka zay outil technique zay no partagenay ho an'izay olona afaka mandray avy eo ndray izy tonga ndray mizara ny fiarahamonina hoe zao no ataotsika andovana ny rafitra dia miova tsikelikely io dia raha sitrapon'ny vahoaka malagasy ka ny RCR ny tafakatra amin'ny fitondrana ndray androany dia miara-miova le rafitra satria coordination sy nataon'ilay fitonterenena hoe ianareo an-tamatavy zao ny fomba hitondranareo anazy ny any degoa zao ny fomba hitondrany azy ny any toliara zao ny fomba hitondrany anazy coordination sy natao hoe miditsika amin'ny reto hovaina ny rafim-pampianarana izany atao miteny be tsy misaraka nentina mampianatra any amin'ny faritra tsinana zany ake zaka lojika fa ahoana moa miteny vahiny dia miziste ary ny école hoe expression française dia nefa teny vahiny no entina ampianarana le zanaka ao ny disque dur anao gasy ny ordinateur anao gasy ny zavatra ampidirinao logiciel miteny vahiny dia mifandaka le izy dia tsy mahay tantarany leo anano afaka misy olona afaka milaza inona no tonga ny anarana hoe Thomas inona no tonga ny anarana hoe Thomas zay tokony ampianarana an-dakilasy inona no tonga ny anarana hoe kirikiry inona no tonga ny anarana hoe salazamay inona no tonga ny anarana hoe mangarama zany no tokony ampianarana an-dakilasy dia fiera le ankizy amin'ny kolotsaina dia zao no natonga ny anarany tanànanay zao zavatra tsy azo atao eto ka raha sinao soratra hoe fady no manao maloto eto tsisy olona no maloto zany ao fa nataonao le izy hoe interdit dia tsy azo migasy iny dia veriny fahazo vidina vola le interdit dia atsonao soratra hoe mantovy vola 5,000 raha manao maloto zany azo anaovana ihany fa raha tenenao amin'ny kolotsaina gasy hoe fady no manao maloto eto izany sandrika fady nefa zay tokony nampianarana atao an-dakilasy ka raha vomaina zany gasy hoe fady dia misy zavatra hafa mihitsy ao anatin'ny lohany zay no tokony nampianarana atao an-dakilasy fady iny manambady anabavy ohatra dia azagaky tsika satria tsy ampianarana an-dakilasy zany dia mifamototra ny ray mpianakaviana sy ny zanany amin'izao fotoana izao be dia be ny ray mpianakaviana manola ny zanany be dia be ny mpianadahy mifamototra satria le zavatra ampianarana an-dakilasy histoire la France no ampianarina inona daholo région amin'ny frantsany zavatra tsy hotsahanao mandra-pahafatinao no ataonao tsy injery fa maninona le tany hitsahanao hoe tsy hainao fombany tsy hainao kolotsaina ny atao hoe manabaizana dia tokony fiera na mirearea amin'ny kolotsaina mipetrahana noho izany hovaina le rafim-pampianarana fa raha mbola io rafim-pampianarana iny hitondrana amin'ny vahoaka malagasy dia azagagy ianao manao zay laoneur anao vao mahazo asa efa tamatavy
zay alohanao ero dia vody mandeha dia anao na notaniko eo nomeno anahy eo voninahitra ho anao ve ny mangataka satria zay nidikan'izany voninahitra ho any mangataka zay alohanao ero dia vody mandeha ka raha nampianarana tany an-dakilasy fa tsy voninahitra ny mangataka fa am'zareo frantsay zany ny voninahitra fa am'gazy zany enatra ho any mangataka samy manaiky azany akatsika rehetrarehetra izay ny afatarana fa tsy mifandray amin'ny kolotsainatsika io raha fifanabiazana io dia maninona raha ohatra ka alefanao any kolotsaina be tsy misaraka no alefanao any am'sekoly be mivaky be tsy misaraka fa kolotsaina tsy mifandray miazy mihitsiny tokony dialecte be tsy misaraka no ampianarana ny zanaky be tsy misaraka dia azony le izy tafiditra ao an-tsaina le izy hoe zao midika no izany a mila décentralisena koa mifanabiazana mbola lavitra miezaka fa izay no voizana ny izy any anatina formation hoe tsy vitanay le izy ray tompoko fa miantso anareo zay mba mitady relevé zay a na olona ivoen'le izy aty amin'ny faritry Tamatave dia zay nytetezany amanarana Madagasikara zay tsy manavaka foko fa zay olona eto vonony ivoen'le izy zany tsy midika hoe tsy maintsy be tsy misaraka koa no ivoen'le izy satria be dia be ny olona mahita tombony amin'ny faritry Tomasina na sianaka izy na bezamizano izy na merina izy a be dia be no mahita tombony eto ka rehefa eto no mipetrahany dia tokony manaraka an'izay fotsiny hoe ity ny kolotsaina eto dia mifanaja dia fanombe voninahitra ao anatin'ny fiarahamonina fa maty daholo zay tompoko rafitra io e tsisy raisina zany fa raha anao kopia ary anao ka avy any tamy toliary anao no mipetraka anao kopia anala zanaka anala CPE zanaka ao dia verina ny toliary ndray anao maka kopia dia tsy hain'ny commune Tamatave e manao kopia amin'ny anaranao hanomezana fahefana hoe rehefa mifindra monina ny olona anankiray dia ny commune any no tokony manao kopia zay ve dia sarotra mbola administration coloniale io petrahantsika io zay ny fitantarana tamin'ny andro fanjanahantany mila mametraka rafitra atsika tsy misy lalana ankoatran'izay a zay niterenanay foana hoe raha misy afaka amin'ny teny fanova rafitra sarotra lila zany fa raha tao anaty zay 4 taona 5 taona ny voizana fanovàn-drafitra zay a misy afaka hiteny samy fantatra zany kosa kambany olona nitaritaritina te analakely lazalaza fiarchance n'ekipany nitaky fanovàn-drafitra tamin'izany andro zany mbola any ny sary nitapia lazalaza fiarchance fotsiny anao amin'ny Google dia hitanao any ny sary ko nitaritaritina tahaka ny biby hoe ndahovaina le rafitra mbola tsy kivy anefa zay a nampidirina ponja tamin'izany dia tsy kivy zay fa hoe zay koa ny mana taranaka dia tsy maintsy tsy mijovona le taranaka fa mandeha lao izahay a 7 taona tany amponja ny ady ho atsika raha namotsitry mandeha lana 2 minitra fotsiny aza ka nanaiky nataoko ministre satria natsony de clerc ao atao ministre izy natsony Peter Vileny Botana ho namana izy raha namotsitry mandeha la dia mbola mainty antsika isanao Claudia Manavagna 7 taona ny azy tany amponja ny anay vo 4 no izany a manangy avoaka ny Tamatave zay hoe ndao voizina le hevitra fa tsy misy lala tokana akoatran'ny fanovana rafitra ivoatsika amin'izao korotana misy a amin'ny fiarahamonina zany amarana ny fotoanatsika monsieur le président a inona zany ny afatra azonao amintinana n'izay voalaza tely zany rafitra amin'ny sivy maraina ao amin'ny CRGS sy tepokosa formation na fiofanana momba ny fanovana rafitra ray manontolo tontolo andro eo tsy mitsahatritsika mety maka pôzy kelytsika satria raha ny tena marina tokony amin'ny adiny 70 na 70 heures eo le cours fa izahantsika fitana ray andro amin'ny ankapobeny satria mbola betsaka mifaritra tetezinay magnefa vola sa tsy magnefa vola tsisy vola gratuit ny fiofanana fa raha misy olona tiandray anjara zavatra hafa zay afaka mandray anjara moa satria rassemblement des citoyens responsable koa le anay a fa tsy hoe rassemblement des citoyens manatena fotsiny hoe maha certificat tsy certificat aloha le izy fa fiofanana hoentina ampiarina anovana rafitra ho anareo mieritreritra hitondra ny Tamatave miantso anareo tanora ampianatra université mieritreritra mba hatafavoaka ny Tamatave betsaka angeny lanatsaka candidat eto fa rehefa tafakatra be tanàna izy na tafakatra député izy na mahazo toerana izy ao izy vao mahita impossible ny développena ny Tamatave misy tsindry mafy any aleo ndray aza vao tsindrana moelon rona telo
izay voatsindrale tsindra ry any amin'ny foibe hoe handro ema ianao manao an'izao misy tsindry ao zay rafitra zay no faitsika ka tongava natrika zay formation zay ny afaka pitso amin'ny sivy maraina ihany a conférence débat io kasika ny responsabilité citoyenne eo ny ahitana hoe aiza ny fandraisana ndraikitra vahoaka ny tamatavy a amin'ny mety ho fampivoarana ny tamatavy raha mitena vahoaka ny tamatavy zay a dia tsy manavaka foko fa ho any zay mipetraka sy mahita tombontsoa eto amin'ity faritra tsinana an'ity a dia antsonay ny voatakina dia ho anao zay mieritreritra olona ndraikitra no tadiavinay rehefa mieritreritra no olona ndraikitra ianao dia takatra ao a les formation mieritreritra ny andray ndraikitra ianao a mahita ny tsindry azo lena ianao mahita ny fitsarana maty ianao mahita ny fanabeazana potika ianao mahita ny fananantany miteraka olana goavana ianao eto Madagasikara tsy resantsika so zany fananantany zany fa efa karazana efa tambavy iaina voaka malagasy isanandro no hoe niady tany a dia efamono dia niady tany dia efamono zany a vokatry le rafitra maty daholo ka tongava manao débat so débat diso koa zay dia raha diso zay dia toery dia aza vela mandeha misy ny zavatra ataona satria animbany tamatavy raha diso zay fa raha hitanao fa marina amizy hitsarananao indray fitazana fotsiny satria rehefa fa marina kosa ka raha marina indray ny anao ve mitoananay aloha raha marina ka ny anay zany tsotra ao anaty sambo ray tsika io a dia na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy maintsy mifankatitsika ivoizana an'io lakana io ho tonga eny aty voabola ny betsy misaraka zany lakana tsara vao mafifakonja tsy tsara vo zany io raha zany vomakaty ianao vomakary donc tsy maintsy mifanaraka tsika hoe voizina makaizy izy ty izany nareo aty ami'loha ilana tsinanana atya zay ao voany ao a sasany any atsimo a samy voy amin'ny Madagasikara tsika eo ka raha ohatra ka tsy mifanaraka tsika ny voizana an'io dia mijanona eo voan'ny rano io tsika ary mitena loza azy mialoha ihany le sambo dia miamilendrika miamilendrika efa misy mangady aza ao manondrana bois de rose misy mangady ao manondrana volamena misy mangady ao manondrana io rehetrarehetra io dia tsika rehetra mbola tsy tahitra fa velao zareo angady dia mbola croiser les bras ihany gasy zany zareo mangady eo ihany fa itsika miara milendrika amy zareo ndraraha mila mandray andraikitra ianao voaka ny tamatavy fa tsy hoe fampiнаretana akory ny andehanay aty na hitsangatsangana fa resaka fiofanana dia mirary raha mirary koa zay ny fahita fankahita aminao ao anatin'izay formation zay zay no namarana ny fotoanantsika tato anatin'ity fandaharana manokana ity ankasitrahana ny filoha nasionaly ny RCR Andriamatoa Lazara Zafiarson ny vahiny teto amin'ny fahitalavitra Sisel Thomasina isorana nareo nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isorana ihany koa ny namana nandrindra ny lafiny ara-teknika velomate atsika ty amin'ny faritra Tsinanana tonga ty amintsika ny RCR na ny rassemblement des citoyens responsables tambabe ny olo-pirenena nampiraisiny andraikitra na ny tolona mitondra fiofanana sy hanao famelabelarana arahana adihevitra ny faefatra amin'ny roapolo sy ny fadimy amin'ny roapolo ny volana novambra amin'ny sivora maraina ao amin'ny CRJS cité Procops ny fiofanana dia mahakasika ny fanovana rafitra na ny fananganana rafitra raha tena hitondra fampandrosoana marina ao anatina firenena anankiray tsy andoavam-bola ny fiofanana ko manasa ny vahoaka ny tamatavy sy akanavaka ny faefatra amin'ny roapolo sy ny fadimy amin'ny roapolo ny volana novambra ao amin'ny CRJS cité Procops tongava maro topo
l'étoile filante. Victoria, pour ta main, je franchirai le mur et te rapporterai l'étoile filante. Nul n'a franchi le mur. Ni toi, ni personne. Je suis le gardien de la brèche conduisant vers un autre monde et tu oses me demander de te laisser passer? Oui. Du vent. Halte. Pardonnez-moi, auriez-vous vu une étoile filante? Ce cratère prouve qu'elle est tombée ici. Oui, je suis tombée ici. Vous êtes l'étoile? Vous êtes l'étoile, vraiment? Waouh! Vous connaissiez déjà des histoires de monde magique, d'affreuses sorcières, de pirates volants et de princes vaillants. Pas d'agitation, j'ai la plus odieuse des migraines. Oh, oserais-je le dire? Je ne suis pas de votre avis. Mais jamais vous n'aurez vécu une aventure de cette dimension. Beaucoup parlent d'une étoile tombée du ciel. Quand je l'aurai trouvé, tout l'éclat de notre jeunesse nous sera rendu. C'est maintenant ou jamais qu'il faut nous dire qui vous êtes et ce que vous cherchez exactement. Nous cherchons un moyen de rentrer. Touché? Pris pour avoir raison, chien à double figure. J'ai ça, si vous voulez. Excellent chien. Bon gardien, ça vous surveille à la fois la porte de devant et celle de derrière. Si vous... Assez. Où est la fille? Votre temps est compté. Nous pouvons commencer. Je sais ce que tu es. Arrête-le. Pense à la maison et tiens-toi à moi. Cinéa. J'ai vu l'enfer embraser ces rues. Je marche entre deux mondes. Notre monde et le monde caché. Constantine. Bienvenue dans ma vie. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai vu des choses. Des choses que les humains ne sont pas censés voir. Des choses qu'on ne devrait pas voir. Dans la lumière, je m'ordonne. Ça n'est pas comme les autres fois, je le sens. Il va se passer quelque chose. Si je vous disais que Dieu et le diable ont fait un pari pour gagner les âmes de toute l'humanité, Je ne crois pas au diable. vous devriez. Lui, il croit en vous. Il faut que je vois ce que vous avez vu. Vous les voyez. Ils vous voient. Seigneur. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Croyez-moi, il vaut mieux ne pas savoir ce qui se passe. C'est Constantine. John Constantine. Sissel.
pas, si exquise. I like. Mampiala vola antsika, mampientanetana, mampafantatra